mbola ampitombona ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary mifiraisana amin'ny fanahy masina. Iara-hitsangana isika hisaotra sy hideran'ny tompontsika amin'ny fiarahantsika mamaky ny Salamo 3:30. Salamo 3:30 amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mahafinaritra raha ampirahalany miara-monina tahaka ny dililo tsara izay mitsororoka dia ny somitsiaroana izay mitsororoka amin'ny tongotra tahaka ny andro sy ny latsaka fa voadidin'i Jehova ho eo aminy dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Vavakisika tompoko. Faly ny fonay ry Tompo Andriamanitray raha tafatoetra ato an-tranonao indray izao maraina izao. Rehefa novimbinao sy no tantaninao, saotra Tompo fa fitiavana, famindrapo no mbola nomenao anay izao maraina izao ka nomenao ny tombonandro indray izahay. Ankehitriny anefa dia mahatsiaro izahay fa tsy nahatanteraka ny sitraponao akory, ko dia mangataka ny famindraponao Tompo. Mamelà ny elokay, mamelà izay mety ho endrika fahadisoanay satria tsapanay fa tsy mendrika izany fitiavana sy famindraponao izany izahay. Dia mbola mangataka ihany koa Tompo ny fanatrehanao izao fotoana izao. Fanahinao masina hitoetra ty anatinay tsirairay avy ka raha hiendro sy handray ny hafatra ampombanao ny mpanomponao izahay dia ianao hanokatra ny masom-panahinay ahafahanay mandray ny hafatra tianao ambara, ny sitraponao tianao ampitaina aminay indray ka ampitoetra izany sitraponao izany ty anatinay tsirairay avy ahafahanay mijoro ho vavolombelona indray ny mahazanak'Andriamanitra anay. Dia raha hevitra sy handray fanapahan-kevitra no momba ny fiainan'ny fiangonana izahay sy izay mety asa fanompoana ho tanterahana dia ianao ampiray saina fosy fanahy anay rehetra izay manatrika izao fotoana izao mba hahafahanay mandray fanapahan-kevitra ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia ireo namanay izay tsy mbola tonga tomboka mikasa niaraka aminay izao maraina izao dia ianao hifimbina azy hitantana azy ka ho tonga soamantsara izy. Ireo izay tsy afaka kosa Tompo ianao mahafantatra ny antony dia tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavanao izy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no vazaha vavaka izany. Amen. Mbola hivavaka isika. Eny Andriamanitra fary izahay satria mbola manavao indray ny fiantsonanay ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana ianao amin'ny mampihevitra raha nyty fitandremana ity. Tsy afaka handroso izahay na handeha raha tsy ao ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa ho fanohizana ny vavaka efa nasanatry ny mpanomponao teo amin'ny fitariana, mitalao ny fanahinao masina izahay mba hampahiratra ny masom-panahinay manoloana ny teny izay hovakiana sy hanafarana anay. Dia mitenena ry Tompo fa voninkaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bokin'i Joda 4:20 sy ny 5:20. Joda 4:20 sy ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafotoina ary hametraka anareo tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravony, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
oviana no niarahantsika atao anatin'io andinitsoratra masina io. Tsodrano efa anao tokoa izy io da mitsodrano tao anatin'ity volan'ity inona koa fanomanam-panahy hidirana amin'ny loha hevitra me miaro ny olo ny tompo miakatoka volana me lasa teo tamin'izany raha fitinina dia ny hoe tadidio fa tsy mandry fahalemana isika ty amin'izao tontolo izao ankoatra ny fandriam-pahalemana izay iainantsika miaraka amin'ny mpiarabelona rehetra ho antsika zanak'Andriamanitra dia tsy mandry fahalemana ny fiainam-panahintsika satria mierina tahaka ny liona mitady izay harapany Satana. Fa amin'ity ity dia hojerentsika ny hoe inona moa ny hevitry ny andininy 420 ary inona no ambarany andininy 520. Ny andininy 420 mba averen'ny vakiana hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Izany teny izany dia ahitantsika taratra ny hoe misy Andriamanitra mitondra amin'ny tanjom-pahamasinana. Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny tanjona anankiray dia ny fahamasinana. Mitondra izy ary mametraka antsika tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Azonareo saratsaina ve izany ry havana? Mitondra antsika izy ary ametraka antsika amin'ny tanjony tsy fananantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Isika ry havana dia zatra mamaritra tanjony eo amin'ny fiainantsika. Ny amin'ity taon'ity raha fiainam-piangonana, ny amin'ny fiainako manokana, amin'izao taona na amin'izao daty, tsara izany ary tokony ataontsika. Misy koa dia ny anio ihany ny tanjony. Ahoana ny ahatonga an'ity andro ty ho hariva, tsy androko izay harivan'ny andro, tanjona dia atory. Vita indray aloha ny androany, aleloia fa tonga eto am-pandriana, izay ny tanjona, dia raha pitsindray mieritreritra hafa. Io dia akamaroan'ny malagasy io, izay mihitsy ilay maha-malagasy. Ny anio, raha pitsy hita eo. Ny sasany tsy mieritreritra ny androany akory fa rehefa eo mahita izy. Ina fivorian'ny mpievitra raha rehefa eo mahita izy. Ny eny an-dalana mikosoparaky koa moa dia tena malagasy izany. Ny eny an-dalana mikosoparaky. Dia ny sasany indray ty koa mbola malagasy misentisento ny lasy. Raha mba teo mantsy raha tompoko lahy. Fa tsy mieritreritra ny ho avy, ny tanjona. Ahoana ny amin'ny ho avy fa tavela any amin'ny lasandry. Dia izay ilay fiainantsika. Ity soratra masina ity dia mampahafantatra antsika araka ny andininy 420 fa misy mitondra isika. Misy mitondra ianao dia Andriamanitra ary manana tanjona ny aminao Andriamanitra. Ametraka anao tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Izay ny tanjona hitondran'Andriamanitra anao. Mandihana dia matoki. Matoki ny fitondran'Andriamanitra ary mandihana dia banjino ny tanjon'Andriamanitra. Isika ao anatin'izao fitondram-piangonana izao amin'ny maha-mpievitra raha ndeha androso matoki ny fitondran'Andriamanitra ary ndao hiara-ikendry ny tanjon'Andriamanitra. Ametraka ny vahoakany tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Na dia be tsiny sy betsaka indro kely aza ny vahoakan'Andriamanitra eny ny fiangonana tadidio fa ametraka antsika tsy hanatsiny
eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ny tanjon'Andriamanitra. Leo sika eo amin'ny 5:20. Inona indray ny voasoratra ao amin'ny anaran'ny Tompo? Eo amin'ny 5:20 dia famaritana ny maizy azy ilay Andriamanitra izay mitondry. Faritana eo amin'ny 5:20 ampatsahivana sao adintsika fiangonana iza moa ty Andriamanitra mitondra antsika ity. Misy famaritana vitsivitsy aho ry havana. 7. Ny famaritana mikasika ilay Andriamanitra mitondra ny olony, miaro ny olony tsy ho tafitohina eny am-pandianana. Ny voalohany dia tokana mpamonjy izy, hany loharanom-pamonjena Andriamanitra. Raha misy fahavoazana miatra amintsika dia izy no hany loharanom-pamonjena. Tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao no Jehova, tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izany ny Isaia 47:7. Ianareo no vavolombeloko. Loharanom-pamonjena tokana Andriamanitra. Aza manao ohatrany hoe tody ny sarotra eo amin'ny famatsinany rano dia sady mampiasa ny ranony jiramano mandavaka lava-drano. Rehefa manasalama izay dia vovo, fa rehefa rano sotroina dia jirama. Fa tsy izany ny fiainana ao amin'Andriamanitra ilay mitondra antsika. Tokana ny loharanom-pamonjena dia ity Andriamanitra voafaritra eto amin'ny 5:20 ity. Ny faharoa, ny Andriamanitra izay mitondra antsika amin'ilay tanjona feno fahamasinana dia Andriamanitra be voninahitra. Izany ny voasoratra. Ny voninahitra, Andriamanitra be voninahitra. Ho azy anie ny voninahitra, Andriamanitra tsy azonao alaina baraka. Atao hoe Andriamanitra raha ety anivon'izao tontolo izao isika no solo-tenany. Fiangonana tsy azontsika alaina baraka fa anazy ny voninahitra. Mianan-kendreo anao hanala baraka ny fiangonana dia tadidio fa Andriamanitra izany alanao baraka izany amin'ny fitondrantenanao, amin'ny fitanisana izay mety ho lesika eo amin'ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Andriamanitra dia be voninahitra. Amin'izay rehetra ataontsika hoy ny soratra masina dia aoka ho voninahitra Andriamanitra, kendreo ny voninahitra Andriamanitra. Na miteny ianao na miasa ianao, kendreo ny voninahitra Andriamanitra. Ny fahatelo, fahalebiazana, fidadasiky ny fanjakan'Andriamanitra. Isika moa rehefa manona fanekemponona dia sy ny rainay ny an-danitra dia tena mamaritra mihitsy fa tsy izay voafetra na voarefy ny fanjakan'Andriamanitra fa ety an-tany hatrany an-danitra. Izany ilay Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Ny fanjakana sy ny asany eo amin'ny fanjakana lehibe dia lehibe. Ny fahaefatra dia ny hery. Aoriana ny fahalebiazana dia ny hery. Ny hery entiny miasa dia tsy misy fetra. Azony ampiasaina daholo na iza na iza, na inona na inona. Azo lazaina ny hoe manindry bokotra izy dia izay, mety tsy manindry bokotra akory ary izy dia vita ny asa rehetra. Izay ilay Andriamanitra mitondra ny fiangonana, mitondra ny olony, miaro azy tsy ho tafitohina, ametraka azy tsy hanantsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Ny fahadimy dia fahefana. Tompo ny fibaikoana ny zavatra rehetra, Andriamanitra ilay mitondra antsika. Baikoiny ny ranomasina dia mivaky roa, dia manivatsiva ao ny olony izay navotany. Baikoiny indray ny ranomasina dia mikombona, tavelao ny fahavalon'ny fiangonana.
ary farao sy ny miaramilany zany tamin'ny fotoanandro. Tena tompo ny fibaikoana ny Andriamanitra mitondra antsika, ny Andriamanitra hivavahantsika. Fahafiry zao? Fahaenina, ao amin'ny asan'Andriamanitra ilay mitondra antsika dia Jesosy Kristy no ivony zany. Jesosy Kristy no ivony zany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny ataon'Andriamanitra rehetra dia Jesosy Kristy no ivony zany. Ary ny fafito farany mandrakizay Andriamanitra sy ny fanjakany. Fahefana hatramin'ny taloha indrindra sankehitriny ary mandrakizay. Ireo fito ireo ravana no ampatsiahivy ny 520 mamaritra an'ilay Andriamanitra miaro sy mitondra ny olony ahatongavany amin'ny fahamasinana tsy misy tsiny eo alohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Indreto fampiarana vitsivitsy. Voalohany, eo amin'ny 520 dia matoky ny fiarovana sy ny fitariana avy amin'Andriamanitra. Aoka isika fiangonana atoky ny fitariana sy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Arovan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fanjakana. Ary ny faharoa, mandrosoa amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovampo. Amin'izany ny tanjona hitondran'Andriamanitra antsika ary ny ampandianana dia hitombo amin'izany fahamasinana sy fahadiovampo izany sika ka ho tonga soa tsy hanantsiny eo alohan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny firavoravona. Ao amin'ny 520 dia ireto no isitomana ny fosiny saina ary ny fanahintsika mba hiainana. Kendreo ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra amin'izay rehetra atao sy lazai ny fiangonana. Manomboka amin'ny tenanao sy ny fanapahan-kevitra raisitsika zany. Kendreo ny hiderana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny faharoa amin'ny 520 ataovy ivony ny asantsika i Jesosy Kristy. Ataovy ivony ny asa fanompoantsika i Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo anatin'ny 520 ihany, amafiso ny fononao sy ny fanantenanao ny mandrakizay. Amafiso ny fononao sy ny fanantenanao ny mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra riavana. Amen. Aoka hitsangansika hivavaka. Raha eo misaotra sy mankasitraka anao izay fa tsy nifoananao tao anatin'izao fivoriana masina izao ny teninao. Nanambara taminay fa mitondra anay amin'ny tanjonao Andriamanitra ianao dia ny tsy fananantsiny eo anolohan'ny voninahitrao amin'ny firavoravona. Ary mampatsiahanay fa ianao Andriamanitra ilay mitondra anay dia Andriamanitra tokana hanoloaran'mpamonjena amin'izay mety ho fahavoazana manjo anay na ara-panahy, ara-bata na ara-tsaina, ara-pihetsempo. Eny Andriamanitra mandrakizay ianao ary Andriamanitra lehibe amin'ny fanjakanao, tompony fibaikoana sy ny hery rehetra ary manana ny fahefana tsy azonay lavina eo amin'izay fitondrana ho anay. Be voninahitra ianao ary faly izahay ho maly raha notononao tao anatin'ny mofinaina manao hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra sady tiako. Dia miara-manam-boninahitra aminao sahady izahay raha ekenao hiara-iasa aminao anatin'izao mpihevitra raha izao. Tompo manavao ny fanorantenanay ary izahay ary mangataka indrindra ny asan'ny fanainao masina, homba anay tsirairay avy eo mpanatokisana ny asa fanompoana iarahanay mikendry ny fandroson'ny fiangonana, mametraka ny Jesosy Kristy ho ivo ny fiainan'ny fiangonana ary mahatakatra ny tanjonao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo no ny hijerenao ny tsirairay avy atao anatin'izao fikambanan'ny mpihevitra raha izao. Eo ireo ray aman-dreny loholona eto amin'ny fiangonana, atanjao izy ireo omeo fahasalamana, omeo fahendrena koa. Ao ireo tsolo tenany sampana dia tononinay
eo ambany fahasoavanao. Eo indrindra izahay dekona dia ianao tompony mahafantatra ny momba anay, ny etaetanay amin'ny fampandrotsona ny fiangonanao, ny etaetanay manokana momba ny ankohonanay sy ny tenanay, ary izay mba fanirianay eo amin'ny andraikitra omenao anay eny anivo ny fiarahamonina eny. Dia sahivy tompo, azadonona ny firenenay, eo koa ny fiangonanao izay efa novidinao lafy tamin'ny ranao, azony eo am-pelatananao. Ianao nefa niteny fa efa niantso ny anaranay ianao, anao izahay. Rainay izany an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo any an'izy any nasahaza ao anay, ary mamela ny eloka hitaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo.